hoan'lery koa angamba ny amin'ny fotoana ny fanomanana rehetra aloha dia efa ao anatin'ny fanomanana fizika sy teknika ary taktika izay omanina mialotariko zay moa rehefa hanomboka ny saison na io anao saison eto Nalamanga na anao saison à Madagascar na ihany koa ny Coupe d'Afrique izay ho ataontsika amin'ny mois de février zao. Dia ao anatin'ny tsara mihitsy ny execo fizika tena mafy kely amin'izao voalohany zao satria iny tena ahafahana mampiseho n'ilay hery izay nanan'ny ekipa tsirairay avy ny fizika. Dia ao anatiny mihitsy izao mino angamba ny tokony ho vita amin'ny alahady zao ny faran'ny fizika dia manomboka mitovy amin'izay ny taktika sy ny teknika izay ataon'ny club. Anisan'ny enjana kely tamin'ity satria tamin'ity nomana an'ilay Coupe d'Afrique ny africaine somary enjak'enjana kely ihany na dia hoe hita hoe somary marikelikely ary ny Afrique du Sud hita ihany vovokain'ny africaine fa somary matanjaka kokoa. Dia zay zany tena ifatoro amin'ny execo amin'ity avenan'ity ny taona fitony fotsiny Indrasana aloha dia fandresena aloha izay aloha tsy maintsy tanjona voalohany voanomboka ianao dia tsy maintsy matoa ianao zany manao zavatra anankiray dia tsy maintsy mitady victoire izany hoe tsy maintsy mitady fandresena alohany ny voalohany indrindra izany fandresena zany nefa tsy azo raha tsy maintsy misalary daholo ny rehetra fitosa azy eo aloha ny staff izay misy mikarakara fantatra amin'ny mahafahany ankizy sy milosaina ahafahany ankizy mifantoka tsara ny entraînement fa io indrindra ihany koa ireo ankizy ireo izay tokony tena mampiseho mihitsy amin'ilay lalao izay tokony ataonay. Ity angamba no somary tsikelikely satria araka ny fivolonay tamin'ny maraina ary nanapahana hevitra miaraka tamin'ny staff sy ny kizy ato anatin'ny execo dia tsy aka renfort izany hoe tsy anisy renfort ny execo plus amin'ity taon'ity no ilay fijerevana izay hoe tamin'ny 2014 sy 2013 zay naka renfort ohatrany tsy nisy vokatra. Aleo nikizy mba ho jerevana indray hoe zahay no namoany voay dia aleo zay ihany koa miravaka mivangana. Dia rehefa mijerevana izay point technique izay dia nampatrefika ny staff eto anatin'ny execo plus fa tsy renfort amin'ity taon'ity fa ireo ankizy ireo no masahana ahafahana anjerana izy. Zay tsy hoe tsy tian'ny akoliba sasany na ohatra zany fa raha fitaovana apetraka ny tamin'ity taon'ity ary difian'ireo ankizy ireo ho hita eo izy hoe raha tsy misy renfort hoe nisy vokatra azy na misy renfort nisy vokatra misy fampitahana kely tahaka zany tena eo aseho ato anatin'ny football tsy anan-kandrana fa tena zavatra tena hoe mipetraka ary ino afangamba ny video hitantsika vokatra izay tsika mitsara azy amin'izay hoe zavatra nitsio dia avetsy zany tokony ataontsika. Ho an'le valon'ny foot le 18 izay ao anaty feuille de match aloha ao top daholo izy zao tena efa tsisy problème resaka fahasalamana zay ny somary misy levodona tany amin'ny adema tamin'ny herintaona iny le nampindramana ny adema somary vodona kely fa efa ao izy ao fatoko izy ao efa nanome anay izy androany hoe tsara ary afaka hiatrika le lalao. Ka ny sehatra afrikanina mihitsy le tian'ny execo ampisehoana zany hoe tiany zareo ampisehoana sehatra afrikanina hoe raha tsy misy mpilalao alaina satria ohatra hoe raha zay zareo fa manakorotana nefa misy dia aleo ampisehontsika amin'izareo zany hoe ahoary fa ohatra hoe sitsika izy raha ohatra ka manakorotana toetsainareo raha manakorotana zavatra ataonareo dia aloha andanantsika izay fa après an'izay hitantsika eo zavatra tokony atao raha efa ny fazy finaly zany na ohatra zany angamba antsika tena tsara ihany na misy somary renfort maraina amin'ny fotsiny maximum satria indera misy carte jaune ireo na misy deux jaune ireo efa tsy afaka ilalao tena titulaire dia le remplaçant nefa nefa tsika malagasy somary tsy mitovy amin'ny Chelsea na mitovy amin'ny ataoko hoe Real de Madrid na
na ny Barcelona hoe poste par poste zany hoe tena le joueur tena titulaire tena voasolo le remplaçant fa tsika somary malagasy somary milatsaka kely le niveau an'le remplaçant mady efa recruté-na zao ary izy hoe poste par poste zay no tsinjovina kely rehefa olona kely rehefa hitasitena. Izy ny tena ho atahorana amin'le équipe africaine? Afrique du Sud aloha voalohany satria Afrique du Sud ny lalaovantsika zany hoe matoa izy tafiakatra amina sehatra ambony anao coupe ho an'ny firenena anankiray rehefa anisan'ny goavana zany izy ao anatin'ny firenena zany hoe raha fatafakatra amin'ny phase du fil dia efa anisan'ny mikezaka ao izay club rehetra tafiakatra ao anatin'ny phase io ary tsy azoko tsinotsinona mihitsy fa ny fanaovana tsinotsinona manjary lasa mampanenina fa efa manomana ianao efa tena manomana moa ianao fa mbola hitanao hoe mbola ambany le performance amin'ny ankizina ohatr'izany ny Madagasikara dia miezaka manatsara foana ianao satria zay koa ny kilalao rehefa tsy naomby ianao teo aloha dia manatsara indray momba le terrain Mahamasina rehefa nanao visite tany zany zay avy ataon'ny Ejeco Plus tamin'ny sabotsy teo dia hitanao efa mandroso tena mandroso ny terrain Mahamasina ao anatin'ny tena fikarakarana mihitsy ry zareo ary anisan'ny tato anatin'ny club moa zay anisan'ny hoe ngambany tsy dia hoe voalohany ny anaovanay zavatra hoe fanampinana tadavanay zavatra hoe tokony mampiana amin'ny fanatsarana tahaka reny fa anisan'ny ato anatin'ny tolotra zay Ejeco Plus fanatsarana reny fotodrafitrasa reny ihany koa ny fanomezan-tanana anisan'ny resaka tany zay momba hoe inona no fanatsarana tokony manatsarana ary inona no tokony zavatra tokony tsy ho ampy ao anatin'le fanatsarana le terrain sy mba ahafahana mandray amin'ilay match zay ataonay amin'ny 11 février 11 na 12 février hatreto zany zay match satria zay club mivoaka avy eto Analamanga aloha tsara indrindra aloha ny raha tokony omena ny voninahitra ho azy tia Analamanga misy asika Antananarivo misy asika tia vohitry Madagasikara fa naizanaty zany ihany koa sy satria ny club Madagasikara no arovana dia manentana koa ny avy any fahatany rehefa raikitra zay baolizay fa hiafaka teo Antananarivo fa irinay ary fanorinay zany ny zavatra nataoko foana hoe mafanorinay raha mba atao ao Mahamasina dia match any hoe mangataka ny fédération mangataka ny fanjakana malagasy mangataka amin'irehety tompotany amin'izay mba ho ataontsika ao Mahamasina dia match zay zany raha mijery amin'ny Mahamasina dia hitanay fa tokony ho azo lalaovana tsara amin'ny 11 février tsy mena mitany ireo kianja zay lalaovanay ohatra tany Uganda zao zay lalao tamina kianja bozaka tahaka Mahamasina hitanay le bozaka fa mbola kelikely ary le bozaka nefa azo lalaovana tsara foana areky amin'ny FIFA le izy tsy amakan'izay Mahamasina io rehefa amin'izay fotoana zay satria efa maniry tsara efa ho top tsara le terrain dia mino fa ho azo lalaovana tsara ny terrain Mahamasina amin'izay fotoana zay ary avery foana hoe fangatahana amin'ireo mbaratongana mba ahafahantsika mandray ny match io Mahamasina zay misan'ny lehibe ary misan'ny mazaka mpijery maro efa ela koa tsisy baolina ngamba teto Antananarivo hitako mitena daholo ny olona rehetra hoe président mba engavio mba atao Mahamasina ilay match zay ataonareo dia mino fa ngamba isany comprendre an'izay ny rehetra izay namaratongany mba ahafahantsika milalao be ahafahan'ny vahoaka malagasy ihany koa mba mijery ilay match zay ataontsika fa ela tsisy match international